Tonga sao daholo zanagasikara mbola avy nareo ny lehilahy malagasy amin'ny ankapobeny dia mampiomehy be fa miangitraingitra mandreraka mihitsy. Zay tsy tia leso malalaka be ohatra mandreraka be le eto amin'ilay ravina eto fa ahoana rangahy dia atoro lisana rehefa tsy tia lisana zany le eto aloha dia omena lisana indray le ravina aty aoriana aty. Le ravina indray zany hoan'ny lahy dia rehefa hihinana le ravina eto ela kapohana ohatr'izany, afaka kapohana ohatr'izao, afaka hotsakotsana ohatran'izao izy anankiroa, mitsakotsana 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 amin'izay fotoana izay koa indrindra kalapisika rehefa manotsakotsana ohatr'izay ramose mba miezaka koa indrindra manetsiketsika amin'izay mba misy fahafinaretana mandrila izy fa tsy miandry fotsiny fahatany io la ohatran'izay mikapoka misy fotoana ihany koa kapohana somary miakatra kely ohatran'izao eto amin'ilay ahotsakotsana mety amin'ny vehivavy na izany raha mifanahy anankiroa mba hampiva le somary manaikitraikitra kely manaikitra ny vatany rehetra koa mba hoe mahafinaritra izy fa tsy hoandrindry kalapisy kely aok'izay le hoe menamenatra fa mila ilay vehivavy mba sahasaha ohatran'izay ny lehilahy dia tsisy tokony mahamenatra zany. Le any aoriana indray zany ny amenan-damose raha ohatra ka hoe tsy mety aminazy ilay avy aty aloha. Eto izao misy rindrina tsara eo afaka mipelipelika tsara izay izy misy rindrina na hoe misy zavatra itehenana eo dia izay tianareo midina miakatra midina midina izay tianareo amin'izay fotoana izay. Ho an'ny lahy zany aza miangitraingitra tsony koa ela amin'ilay hoe tsy mety aminay rehefa tsy tiany lahy le eto aloha le any aoriana zany ho an'ny lahy dia iny tsakotsakoina tsara izay azo toa.